ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika riavaka malala tratrity sabotsy fa iraika amin'ny roapolo ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsiramasina araka ny jaona toko fahasivy raisina eo amin'ny andininy fa 530 ka hatramin'ny andininy fa 120 no zara mofinaina ho antsika riavako. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa izany mofinaina voalahatra izany. Jesoa nandrefa efa noroahany rahalehilahy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy no marika nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesoa taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy lehilahy, tompoko mino aho, dia ny ankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesoa, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa mahiratra. Ary fariseo sasany izay teo aminy no nandre izany dia nanao taminy hoe izay koa va mba jamba? Hoy Jesoa taminy, raha jamba ianareo dia ho tsy nanan-kiloka, nefa hoy ianareo ankehitriny mahiratra izay dia tsy afaka hanelokareo. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavana ity jaona toko fahasivy ity dia miresaka ny fanasitranana nataon'i Jesoa ilay lehilahy teraka jamba. Ary asehon'i Jesoa, asehon'ny jaona moa zany ny dikan'ilay fahagagarana nataon'i Jesoa tamin'ity lehilahy izay teraka jamba ity. Amin'ny andininy fa 530 ka hatramin'ny andininy fa 120 dia asehon'ny jaona ny fehitenin'ilay fahagagarana nataon'i Jesoa. Izay nitenen'i Jesoa manao hoe andininy fa 530 ho fitsarana no ahatongavako amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa mahiratra. Hahiratra ny tsy mahiratra ary ho jamba kosa mahiratra. Ho fitsarana ho Jesoa no antony nahatongavany. Ino moa dia teny hoe fitsarana no antony nahatongavany? Tsy dia tena ilay fitsarana amin'izay mety ho eritreretina mahazatra loatra fa hoe ho fanavahana. Dika teny hoe fitsarana eto araka ny jaona dia ny hoe hanavaka. Rehefa tonga Jesoa dia hampiharihary ny marina amin'ny tsy marina. Izany hoe amin'ity jaona toko fahasivy ity raha mamaky tsika ny andininy fa 5, raha amin'izao tontolo izao aho ho Jesoa dia fahazavana izao tontolo izao. Zay mahatonga an'i Jesoa hiteny manao hoe ho fitsarana no nahatongavany satria fahazavana izy. Izy ny fahazavana izao tontolo izao ary fantatsika fa ny hazavana dia na ny fahazavana dia mahatonga antsika mahay manavaka ny zavatra. Rehefa ohatra ka mirehitra ny jiro dia mazava ny eo amin'ny tokantrano dia fantatra manao hoe ity farafara, ity latabatra, ity seza. Dia tahaka izany koa rehefa mitonga ny posaka ny masoandro dia mazava hoe ity hazo, ity zavamaniry, ity tsy zavamaniry sy ny sisa rehetra. Izany hoe ny fahazavana eto izao mahatonga antsika, mahatonga ny zavatra anankiray hazava amin'izay tena izy marina tokoa. Ary zay dia teny hoe fitsarana eto. Jesoa zany tonga mba hampahazava, hampiharihary, hahatonga ny zavatra rehetra araka ny tokony ho izy. Mety ho manjavozavo izy raha mbola tsy tao Jesoa na ny sitrapon'Andriamanitra raha teo ny mpaminany, teo ny baiboly, testamenta taloha, teo ny boky ny lalàna sy ny takizany, fa manjavozavo zay rehefa mbola tsy teo Jesoa. Fa rehefa tonga kosa Jesoa dia mazava ny zavatra rehetra. Ary satria mazava ny zavatra rehetra dia izao tsy misy afaka intsony miala amin'ny hoe tsy misy afaka mampifangaro intsony amin'ny hoe marina amin'ny diso. Dia eto ary Jesoa manamafy zay manao hoe izy ny fitsarana. Zay no nahatongavany mba hampiharihary amin'izao tontolo izao hoe ity ny fiainana, ity ny fahafatesana. Raha toa ka mijery sika dia inona no
asehony zao neto raha miteny izy manao hoe fahazavany Jesoa, fitsarany Jesoa mba hahiratra ny tsy mahiratra ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Nahiratra tamin'inona moa lay jamba ary tonga jamba ny mahiratra satria nahoana izy no mahiratra jamba amin'inona izy. Zay no asehon'izao neto hoe ny antony natongavan' Jesoa de ampiariary ny zavatra anankiray dia hiariary hoe io eny fa ny jamba tonga mahiratra ary io kosa zay mitoko tena ho mahiratra fa ho jamba izy. Raha toa ka somary miverina amin'ity Jaona toko 7 ity tsika ilay tantara de ahita fa nisy lehilahy jamba teraka jamba de nimetra-panontaniana ny olona manao hoe hono a Jesoa, iza ny nanota ity lehilahy ity ve sa ny ray aman-dreniny? De hoy Jesoa, tsy ilay lehilahy no nanota, tsy ny ray aman-dreniny nanota fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ity lehilahy ity zany de izao nampahiratin'i Jesoa izy, fa ity lehilahy ity de izao tsy nangataka tamin' Jesoa izy tak'izay hita mety ho hitantsika any amin'ny filazantsara hafa ny hoe dia amin'ny karazana jamba be deabe tsika ny sinoptika dia be deabe reo jamba nangataka fanasitranana tamin' Jesoa, fa ity lehilahy ity dia tsy mba nangataka tsy nangataka tamin' Jesoa, tsy nahita an' Jesoa, tsy nahafantatra an' Jesoa, fa dia Jesoa no nanasitra anazy maimai-poana. Jesoa no nanatona azy, Jesoa no niteny taminy manao hoe mandehana zao atao de ho sitranay ianao. Inona zany lay hoe jamba mahiratra eto? Tsika ndre maka efa nanazava momba ny hoe inona moa no izy, inona ny lasa loha, ny fahateraham-baovao ve sa ny finoana? Dia mbola manamafy zay ity Jaona toko 7 ity. Lay lehilahy teraka jamba dia tsy nisafidy an' Jesoa akory azy izy tsy nanatona an' Jesoa, izy tsy nahita maso an' Jesoa, izy tsy niresaka an' Jesoa, Jesoa no nanatona azy ary Jesoa nanasitra anazy maimai-poana. Zany hoe am'ity Jaona toko 7 ity de zao ny fahasitranan'ity lehilahy ity de tsy niankina mihitsy tamin'ity lehilahy ity na kely vary ray vety ara. Tsy nisy fihetsika mihitsy nataony ity lehilahy ity ka nahasitra anazy, nampahiratra amin'ny masony, tsy nisy. Jesoa no nisafidy ny fotoana hampahiratana ny masony, Jesoa no nanome ny fitaovana hoentina mampahiratra ny masony, izy Jesoa nanisy nanao feta tamin'ny rora de nahosony tamin'ny mason'ilay jamba. Zany hoe Jesoa nisahirana, tsy hoe teny fotsiny fa Jesoa nisahirana nanao feta nanasitrana ny mason'ity jamba ity, tsy nisy ninina nataonyity jamba ity de nahiratra ny masony. Zany hoe zay lay ambaran'ny soratra masina hoe fahasoavana. Fahasoavana zany satria tsy niankina mihitsy tamin'ity jamba ity ny fahasitranana, ny fahiratana zany ara-panahy dia fahasoavana ary tsy niankina tamintsika. Matoa tsika tonga kristianina, matoa tsika sitrana tamin'ny fahotana, matoa tsika nafantatra an'Andriamanitra, matoa tsika niona tamin' Jesoa de zao tena fahasoavana maimai-poana. Tsy avy amintsika io fa avy amin'Andriamanitra, avy amin' Jesoa. Fa izao kosa nefany rehefa nahiratra lay jamba de nametra-panontaniana am'izay Jesoa manao hoe hono ara lehilahy, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Zany hoe rehefa nampahirato ny tompo ny masony dia zay ny tompo vao nametra-panontaniana taminy Jaona manao hoe mino ary va ianao? Ary zay mahatonga antsika miteny manao hoe lay fahateraham-baovao, lay fanasitranana nataon'i Jesoa, lay maso mahiratra no ny amin' Jesoa ny lasa lohan'ny finoana. Rehefa nahiratra ilay lehilahy, zay Jesoa vao nametra-panontaniana hoe mino va ianao? Hanapa-kevitra ino ve ianao? De hoy lehilahy, hanapa-kevitra mino aho. Kay ny fanapa-kevitra mino dia hateraky ny asan' Jesoa ao anatintsika, ateraky ny asan'ny fanamasina ao anatintsika. Ny fanapa-kevitra ino an' Jesoa de efa ateraky ny fahasoavana.
zany hoe ny fahasoavana zany no lasa aloha. Zay no mahatonga antsika resaka foana ny hoe sola gracia, ny fahasoavana ny lasa aloha rehefa tsapatsika ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga ao anatintsika ny fanapa-kevitra ino an' Jesoa. Indraindray tsy indritsika mafy loatra satria tsika miaina ao anatiny antsoina hoe post modernité na post modernisme am'izao andro ianantsika izao taonjato varaika amby roapolo dia manindry mafy ny fanapa-kevitry ny olombelona, manindry mafy ny ataontsika hoe ny décision individuelle satria amintsika olombelona ankehitriny zay miaina ny antsoina hoe post modernisme dia zava-dehibe ny safidin'ny olona tsirairay, zava-dehibe ny fanapa-kevitry ny olona tsirairay satria tsika fiarahamonina manome toerana ny individu dia zava-dehibe amintsika ny fanapa-kevitry ny olona tsirairay ary io mampivily lalana indraindray ny antsoina hoe fahafahana satria omentsika toerana be loatra ny fanapa-kevitry ny tsirairay hoe ohatra hoe ity vatako ty zay tiako anaovana nyty vatako ty ty vatako ty dia zay tiako anaovana azy tiako solaina izy voliko ihany no solaiko, tiako lokona izy voliko ihany no lokoko, tsy fantatro tiako hodidiko ny amboariko ny oroko ihany no ataoko an'izao sns zany hoe be loatra ny fanapa-kevitry ny olona momba ny tsy ratsy akory ny hoe mikarakara vatana ianao mazava ho azy tsy maninona akory ny hoe ianao mba mizaka manao zay mapetipety ny vatanao satria tempolin'Andriamanitra io tsy olana mihitsy hoe mba mikarakara ny vatana ianao mamboatra ny tarehanao tsy zany akory ny olana fa ilay toetsaina zay fivilian-dalana am'izao tontolo zao de any amin'ny hoe tsindrina mafy loatra le fanapa-kevitry ny fanomeza toerana ny tena ka manjary lasa adino hoe aniza moa ty vatany ty izy ty tempolin'Andriamanitra fa misy mieritreritra anaty zay tiako atao aminy zay mahatonga ge ny olana momba ny ataontsika hoe momban'ny ataontsika ohatra momban'ny IVG mombantsika hoe interruption volontaire de la grossesse satria ny tsindrina mafy ny fahafahana dia mametraka fanontaniana ao za manao hoe hono ho anizy ty vatany ty de mamaly ny olona manao hoe vatako ty ary satria vatako de za zany no misafidy manao hoe zao no hitondrako an'ity vatako ty, za zany no misafidy hoe hitondra voka sa tsy hitondra voka, tsy ianao no misafidy eo amin'ny toerana misy ahy hoe hitondra voka sa tsy hitondra voka, tsy ny fitrangan-javatra mitranga koa no misafidy hoe hitondra voka sa tsy hitondra voka fa zany no tompon'ny tenako, za no hitondra azy vatako ty dia zany mahafantatra ny hitondrako ny vatako no zany dia tsy anjaranao ny misafidy zay tiako atao no zany dia za no afaka manao hoe hitondra voka na tsy hitondra voka tsy ilay zaza koa no misafidy zay voalohany fa za no misafidy voalohany hoe hitondra sa tsy hitondra zay le rezantsika manao hoe ny fahafahana dia noho ny fahafahana meny ny fiarahamonina ankehitriny ny tsirairay dia manjary lasa mivily lalana tahaka zany tsy zay ihany fa ohatra manao hoe ohatra hoe vatako ty lehilahy androany dia satria vatako ty zay tiako atao tsy vatanao ty fa vatako ary satria vatako dia afaka manao zay tiako atao tsy vatanao ty fa vatako no zany dia zoko mihitsy ny manova ny vatako ho vehivavy na manova ny vatako ho lehilahy satria fahafahako zany satria vatako ty fa tsy anao rehefa voatsindry mahafy takizay lay fahafahana dia l'individualisme zany dia manjary lasa nisy fivilian-dalana ary satria ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny manome toerana be ny antsoina hoe individualisme ohatsika teo de manjary lasa takona ilay fahasoavana azy indraindray satria voarivotra loatra ny hoe za fanapa-kevitro zay tiako ihany nefa zay fahafahana zay indraindray manjary manitsaka ny fahafahan'ny hafa satria raha ohatra ka ohatra atao voatra hoe ianao manana zo amin'ny fieritreretanao azy ianao manao hoe za dia manana zo ohatra hoe tsy hitondra tsy misanatry tsy mitsaran'aizana izy tsika fa manazava ny etika kristianina fotsiny manoloana manazava tsy hoe bioetika ianao zany ohatra hoe za de manapa-kevitra fa tsy hitondra voka ohatra dia ataovy hoe be voka lay olona lay vehivavy dia
raha ohatra ka amaisotra lay zaza izy zany ao ankibony de am'izay fotoan'izay dia manjary manitsaka ny fahafahan'lay lay médecin zay anala an'le izy hoe lasa vohitsaka ny fafahana izy satria lasa maniraka an'iny anao zavatra izy hoe za zoko ny sorony ty no zany dia ataony tsy maintsy ataonao ty satria ohatra zoko ty na koa hoe tsy maintsy ataonao fanjidinana hoe marina fa tsy hoe tsy maintsy fa manjary manitsaka ny fahafahan'ny hafa indray izy avelantsika an'izay resaka ataontsika hoe filôzofia zay fa izao hotsika manao hoe be loatra tezaina loatra amin'ny fanomeza-toerana ny tsirairay ny fiarahamonina ankehitriny ary na de ao anatin'ny fivavahana ara de voatsindry loatra indray hoe izazay hotsika manao hoe voatsindry loatra na de anatin'ny fivavahana azy manao hoe matoa vavonjy de ny finoko mino aloha zay vao ampahiratana mino aloha zay vao mahazo fahasoavana raha tsy mino mitsatsy tonga ny fahasoavana ary ny mety hitranga de zao mety hifanaka hiady varotra amin'andriamanitra mihitsy tahaka ny fahasoa manao hoe za nge mino andriamanitra za nge mivavaka andriamanitra za nge zao andriamanitra no zany de droit ny fitahinao satria zay ny fahasoa de manao hoe droit-nay andriamanitra ny tahinao ngainao afa miala aminay ianao angeno anao engagement aminay hoe tahy anay satria zanaky Abrahamy de hoy Jaona mpanao batisa manao hoe tsy hoe zanaky Abrahamy aloha de automatique de mandeha ho azy ny tsy maintsy hitahina anareo fa rehefa tsy mibebaka nareo eo apototry ny azo ny famaky hain'andriamanitra atao manangana taranaka ho an'le tsy vato ho an'ny Abrahama am'le tsy vato rehetra fa mibeba nareo satria tsindrin'ny olona loatra indraindray lay fahafahana hoe za dia satria mivavaka mafy tsy maintsy tahin'andriamanitra satria manao an'izao zany hoe tsindrina loatra lay olombelona ary efa tsindrina le olombelona de manjary toy ny conséquence indray lasa manjary mibaiko an'andriamanitra indray izy ary zay rehefa avy eo ny mahafoana ny fahasoavana lasa vavaka mibaiko an'andriamanitra rehefa tsindrina loatra le hoe iza hoe za nge ny finoko aloha ny zava-dehibe za mivavaka za mifadianina za manao an'izao za manao an'izao no zany de zao irotsaka ho azy ny fahasoavana ary de misy ara moa de miteny mihitsy manao hoe tongava rifa ho sitrany ianao ataovy zao fa sitrany ianao eny marina fa finoana zay fa tsy zay ny zava-dehibe amintsika fa ny zava-dehibe de ny fahasoavana aloha mahiratra ianao sitrany ianao tsy noho ny fiezahanao tahaka ity lehilahy ty fa tonga fotsiny Jesosy nanasitrany ary ity lehilahy ty dia nositranin' Jesosy maimaipoana ity zany dia maneho ny heriny antsoina hoe fahasoavan'andriamanitra manoloana ny safidin'olombelona lasa alohany safiditsika ny fahasoavan'andriamanitra tsy isika no nifidy averin'ny Jaona io Jaona 2:10 tsy anareo ange no nifidy aho Jesosy so heverinareo nareo no nifidy aho za no nifidy anareo taloha ary zay ty Jaona 2:7 ity Jesosy nanasitrana antsika taloha zay tsika vao nanapa-kevitra hoe ino azy zany hoe lehibe lavitra noho ny safiditsika ny fahasoavan'andriamanitra lehibe lavitra noho ny safiditsika lehibe lavitra noho ny fiezahantsika ny fahasoavan'i Jesosy azay mahatonga atsika manetry teny eo anatrehan'andriamanitra satria toy izao isika noho ny fahasoavan'andriamanitra zay ny mahatonga atsika tsy mitsarana manameloka ny olona hafa tsika faly satria tsika ny ona tamin'ny tompo faly tsika satria tsika nandray an'i Jesosy faly tsika satria nahafantatra an'i Jesosy tonga kristianina misy kosa ireo zay mbola ao anatin'ny aiziny tsy finoana misy ireo mbola ao anatin'ny aiziny tsy fahafantarana n'Andriamanitra mbola manana ny fotoanany Andriamanitra mbola anana ny fotoanany Andriamanitra manana ny fotoanany anasitranana an'ireny olona ireny ampahiratana ny mason'ireny olona ireny fa ny anjarantsika de zao mifaly amin'ny vanim-potoana ankehitriny raha tsika mahita reny olona reny de manao tahaka mpianatra manao hoe ono a Jesosy zay zao mahiratra inona kay navoany diso nga io lehilahy io sa ndray aman-dreny ny diso mametraka fanontaniana tahaka anytsika hoe ahoana moa zany Jesosy ry olona ry to tena mpanota be to tena iny ve zany very Jesosy ahoana zany iny de izao avelao Jesosy aza manana ny fotoanany Jesosy tahaka ny fanenanao taminy amin'ny fotoana tsy hanapozanao azy koa no iasan'Andriamanitra aminy
Rahatsika kivy manao hoe ty ahoana moa zany ry olona ry so tsy iova mihitsy angambiny tsia tena manana ny fotoana ny Andriamanitra aza maika mafy ange zany Saoly tany an-dalany Damaskosy zany mafy zany Saoly zany nanenjika vavahana kristianina mitondra ny sasany ampatorana napitora bato olona inona ny tsy nataony Saoly saingy zao teny an-dalany Damaskosy niona tamin'ny tompo ary rehefa niona tamin'ny tompo io fotoana niona ny Saoly zay lasa Paoly tamin'ny tompo io zay zao tsy Saoly ny namaritra azy fa fotoanan'i Jesoa io ary tahak'izay koa afaka malala ity jamba ity fotoanan'i Jesoa io zay mahatonga ny amin'ny Jauna moa mameteokana manokana ny antsoina hoe fotoana ny antsoina hoe Kairos sy ny Kronos samy hafa Kronos dia ilay fotoana iainantsika andavanandro io ny masoandro amin'ny 3 amin'ny 5 io le Kronos io moa zany nalaina avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny mitôlôjia greka fa misy ny ataon'ny Jauna hoe Kairos ny ataon'ny Jauna hoe Kairos de zao lay occasion lay karazana fotoanan'Andriamanitra io ao anatin'io fotoana Kronos io amin'ny 5 amin'ny enina 5 amin'ny 24 telopolo sy 4 valo ambin'ny folo sy 4 iny ny antsoina hoe Kronos iny le fotoana andavanandrontsika iny hoe iny ntsika androany 20 septambra fa ao anatin'io fotoana io misy ny Kairos misy lay tenenin' Jesosy manao hoe mbola tsy tonga ny fotoako mbola tsy tonga lay Kairos mbola tsy tonga lay occasion mbola tsy tonga lay fotoana mety zany hoe Andriamanitra de tena manana ny fotoanany manome fotoana Andriamanitra ny Kronos iainantsika velomana fa misy fotoana zay ifanenana lay Kairosn'Andriamanitra misy fotoana ifanenanao amin'Andriamanitra ary amin'iny fotoana iny de zao tsy afa-miala intsony ary dia izay le fotoana ampahiratin'Andriamanitra satria tsika io tsika teo maika any hoe ahoana moa zany Jesoa rovina mba hampahiratra ny mason'ireo olona ry rovina mba hampahiratanao ny mason'ireo olona ry rovina mba hanekeny ianao hoe ianao mpamonjy ianao lay zanak'Andriamanitra ianao lay fiaina rovina satria tsika mety mieritreritra zany tahaka ny fanontaniana nataon'ny mpianatra tao momba ty lehilahy ty de zao tena ny tompo zany any tompo zany ny zava-dehibe de zao mifalia ianao rehefa niona tamin'ny tompo ianao zao manana an' Jesoa niona tamin'i Jesoa tamin'ny toerana tsy nanapozanao azy ko firy moa ndraindray raha mety tsy tadidy akory hoe taiza moa zany tompo niona taminao fa zao tadidiko fotsiny hoe kristianina tsy tadidiko tompo ahoana misy mahatadidy tamin'ny fotoana ohatran'izao ny Kairos nionako tamin'i Jesoa misy tsy mahatadidy an'izany satria nitezaina tamin'izay fotsiny tamin'ny sekoly alahady tamin'ny tanora tamin'ny anatin'ny tekôly de tsapany teo hoe niaraka tamin'ny mandrakariva Andriamanitra de zao mifalia fa fahasoavan'Andriamanitra zany ary rehefa nahatsiaro zany fahasoavan'Andriamanitra zany ianao de nanao an'io fanekem-pinoana io hoe za mino an' Jesoa de ny ankohoka tamin'i Jesoa dika le teny hoe ny ankohoka de zao nanompo ny finoana no miteraka fanompona tsy ny fanompona akory no miteraka ny finoana fa misy manompo fa tsy voatery tafahino mihitsy izy satria manao endrika ivelany ve fa zao ny finoana no miteraka ny fanompona zay dikany teny hoe de nino izy de ny ankohoka teo anatrehan'ny tompo nanjary inona le finoana nanjary asa lay finoana fanekem-pinoana manao hoe tompo mino aho zay le ambaran'ny Paoly Romana toka folo manao hoe ambaran'ny vava de nino izy ary rehefa nino izy de ny ankohoka tonga inona le izy tonga action tonga asa le finoana rehefa avy eo ary zay mandrakariva ny tokony lalan'ny fiainana kristianina fahasoavana de miteraka n'inona finoana fanapahan-kevitra ino ary ny fanapahan-kevitra ino de manjary inona manjary asa manjary tonga action manjary tonga fikasana manjary tonga zavatra atao raha ohatra ka mivadika izay dia tsy kristianina tsony sika fa lasa jiosy hoe ny asa ny lasa loha de avy eo lasa hoe ny asa no miteraka ny finoana de ny finoana no miteraka ny fahasoavana na miteraka ny ataontsika hoe ny fitahiana de tsy zay lasa karazana ampiasain'ny ataontsika hoe ireo karazam-bavahana zay ireo manindraindra ny famiram-piratana
ny hoe niasa aloha de hoe manaova aloha asa fa tsy fantatro fa folo-karena tsy diso akory ny fahafolon-karena raha misoatra masina fa ny fahafolon-karena tsy ady varitra atao amin'Andriamanitra ka sanatria atao hoe manome an'ity ianao Andriamanitra de omeko an'ity ianao de menao an'ity zay tsy zay Andriamanitra fantatrao zany. Andriamanitra tsy azo atao an'izany hoe omeko Andriamanitra ny ampafolony de miandry ny tombony azy zany. Andriamanitra tsy zany. Andriamanitra efa nanome anao fa raha ohatra ka manao fisaorana n'Andriamanitra kosa ianao hoe fanekenao manokana ny fanaovanao tamin'Andriamanitra zay zavatra hafa indray. Fa raha ohatra ka atao lalàna lay izy de tsy mety. Raha ohatra ka atao kajy tsy mety. Fa ny hoe mapety azy de zao mety manao voady ianao tahaka ny Caterpillar. Fantatrao ny tantaran'ny Caterpillar. Fa ny Caterpillar nge ka tsy tany am-boalohany tsy ampahafolony nataony, ankehitriny raha mihoatra ny ampahafolony nataony Caterpillar. Zany hoe misy fotoana ianao Caterpillar lay orinasa mpanao an'izay io zany. Dia misy fotoana ianao manao hoe za tompo manao voady fa rehefa matahinao de omeko anao ny ampahafolony. Am'izay fotoana zay enao sy Andriamanitra rery zay tsy maninona mihitsy. Azonao atao ny ampahafolony, azonao atao ny atsasany, azonao atao ny manontolo, mety azonao atao koa ny ampahadimy. Enao sy Jesosy zay. Fa raha ohatra ka manao voady raha ohatra ka atao le izy manao hoe karazana fanerenana tahaka zany dia tsy mety. Raha fanerenan'Andriamanitra tsy mety. Raha hoe ny asantsika no hanerentsika an'Andriamanitra tsy mety. Fa Andriamanitra de zao tsy terentsika amin'ny asantsika izy. Fa Andriamanitra de manome maimaim-poana. Andriamanitra de fahasoavana. Andriamanitra de zao tianao Andriamanitra. Mbola tsy tonga teo ambaravarana akory ianao de Andriamanitra efa tonga teo ambaravarana. Zany hoe zay ny dikan'ilay hoe fa ny zanaka tonga teto amin'izao tontolo zao. Rehavako malala hoy ary Jesoa eto manao hoe dia ny mahiratra lasa jamba indray. Inona lay mahiratra lasa jamba? Ireo zay nieritreritra fa ny tenany de amin'ny alalan'ny fiezahany no ahafahany mamonjy ny tenany. Amin'ny alalan'ny fanamarinany tenany mahatonga azy ao amin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fikelezany ainany mahatonga azy, mahatonga amin'ny fahasoavany hitosaka ao aminy. Tsia. Lehibe Andriamanitra, tianao Andriamanitra. Ary zay ny zava-dehibe de ny mahamaika an'Andriamanitra de ny hanome fa tsy ny andray ny avy aminao akory. Marina fa mandray ny fanaovan-tenantsika Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamela heloka. Efa nomeny antsika ny zanany malalany de zao aokary isan'izay mahiratra ianao. Isan'izay mahiratra de zao isan'izay mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Isan'izay efa nanapa-kevitra fa ino ny Jesoa ary nanapa-kevitra fa hanompo ny Jesoa. Ivavaka Tompo misaotra anao zahay. Misaotra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao. Misaotra noho ny amin'ny soratra masina izay manazava anay fa ny fahasoavanao no miteraka ny finoana ty anatinay. Any finoana no mahatonga anay miankohoka manompo anao sy manolo-tena. Farany herinandro Jesoa. Ataovy miorina amin'ny finoana hatramin'izay. Ataovy miorina amin'ny fahazavan'ny tavanao. Misaotra ny amin'izay rehetra nitahinao anay tamin'ity herinandro ity. Misaotra tamin'izay rehetra natosaka ao teo amin'ny fiainanay tamin'ity herinandro ity. Ary dia manomboka herinandro vaovao zahay. Raha mety nisy nampalahelo anao Jesoa nataonay. Nampalahelo ny fanahinao masina taty anatinay. Mety misy zavatra nandrasanao taminay tsy vitanay tsara de fonanay aminao reny. Mety misy zavatra koa nefa nandrasan'ny namanay ny mpiarabelona taminay tsy vitanay de fonanay reny. Herinandro vaovao zao avao zay Jesoa, avy elao eloka de ataovy mitoetra mandrakariva ny fahasoavana sy ny finoananao. Ataovy tsapalay ny fahasoavanao ary ataovy manapa-kevitra ino sy ho ampiasain'ny finoany zahay, ho ampiasain'ny fahasoavanao ary ampiasa ny finoanay koa ho fiasana sy ho vavolombelonao. De da io Jesoa ny tokantranonay, ny asanay, ny fikasanay, rakovy amin'ny fahasoavanao, ny fikelezanay nanay. De anapako ao aminay mandrakariva ny fiadanana. Da io ny herinandro vaovao nomboka raha pitso, ataovy ambany fitahinao. Misaotra Jesoa. Amen.